mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanoty ianao. Ary zany ny ilazana amin'i Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanoty ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoe ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanoty nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa-tsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ohatry rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina n'iny dia vory izay nandevina n'iny. Raha nisy ny teny izany hoe tsy maintsy mpanoty nareo ka tsy maintsy manoty nareo ka dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy izany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manoty dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia vory izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levonina. Izany tonga amin'ny teny hoe tandremy ianao tsy misy Jona nyteny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigianao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny izany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Leosa. Tena tsy mafy izany. Alera ny mora indrindra tokony renisy sofinao izany fa tokony mafimafy noho izany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay ve. Tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manao teny intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarina ilay Andriamanitra kosa ny potipotehnareo. Iza mampanaonao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha izany le hoe raha misy mbola sy tonga ao amin'ny Yehosoa anao dia mpanoty ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanoty intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo. Porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky miaraka aminareo. Sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana izany kory na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika. Mila miaiky ny fahotanao ianao izany ny dikan'izay. Dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tady mamela izy. Raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy. Fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy. Fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Izay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa, Yehosoa ny antony fivelomany. Izay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa izay madio tanteraka. Hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika ilay teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana izany. Ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana izany. Izay ny dikan'izany.
dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny jaona voalohany toko voalohany io no toizany jaona io ry amin'ny jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nytoizany ry amin'ny toko fahatelo amin'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andininy fahefatra amin'izay no jerevantsika andininy fahefatra jaona voalohany toko fahatelo andininy fahefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna faniota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Eosua zay aza manota intsony ka ianao milaza fampanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanamporofonina efa nandika ny teny Eosua ianao dia efa mpanota ianao zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana andininy fahadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny eo aminy dia toy izy amin'izay ary ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany ny tafaraka amin'ny Eosua dia tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorianany fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Eosua kosa nareo dia tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga ao amin'ny Eosua nareo dia mpanota nareo rehefa tonga ato amin'ny Eosua kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny Jesosy mandainga io adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hely adalana ianao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko raha tsy inga amin'nay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal maheno ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana ntsony satria meko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io hoe toy antsika eo amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io Eosua io dia tsy manota intsony izy fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra marina tsy izy io pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana tsy afaka anareo zany ny dikan'izay mbola hiteny avy anareo fa marina ny lalakaleana toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny Jaona voalohany ihany toko fahatelo andininy fahavalo dahoarany andininy fahasivy avy hatramy vaketsika aloha andininy fahavalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany io izy io nizaniza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Eosua manala amin'ny fahotana zay manota amin'izay izy Eosua amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao mpitondra fivavahana ianao milaza ianao zany fa mpanota ny olona avy any amin'ny devoly ianao Andriamanitra tompony olona ianao milaza ianao fa mpanota ny olona ary amporesinao ny ota ny olona avy any amin'ny devoly ianao zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io mamehitrereta mbola sy tonga saina mio teny mandeha ihany ianao asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity niendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavo lao ravaketsika indray ny teniny andininy fahasivy ty le nitenen'ny apôstôly Jaona ihany ovalina Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy ny fahafolo hoe ny olona ozy izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Eosua tsy mety manota intsony lay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota matonao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy dia ionao mpanota io mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia le pisoloky no niteraka anao lay mpamitaka no niteraka anao fa lay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Eosua izy fa nitazomy ny teny Eosua hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona ozy izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy tena nitsindriana fandroany
tsy mahay manota izy fa manina hoy satria nateraka Andriamanitra. Izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny an'io tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina tsy rehefantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa nomeko tarihin'ny vovona nomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko fahadimy mbola nampiny teny akaiky indray andininy fahavalo ambin'ny folo. Jona voalohany 5:18 ty indraingy ny teny manaraka. Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy satria tena ny teny mihitsimihitsiny teny fa naporofona manaraka. Mbola Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azo ny devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zany ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesonao Jésus Jesus-nao io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ao ny teny io nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota ahoana bozinareo ny olona zao le Jesosy nareo zao vao tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambony tany ity matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany Andriamanitra ty ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be anyaosha. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy yaosha. izay toriana ambasadorina Oshwa zady aha Elia. Yaosha de rana tsalove mamiara ny tsinjaka kaza miafa faro. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaosha ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaosha ilay tena mary. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaosha izay nitoriana ambasadorina Yaosha ziady a Elia ireriany. Ny faevatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manendriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Yaosha Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Yaosha. Kutungava taola ra Yarapety amin'ny faefatra ny volana Martsa ho avy zao. Azadino
tena ampalahelo be le sary misy fialantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka meny dala mandrosika voe toy atsika amin'izay ny teny ary tia ny entiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny misy ny Hebreo 10:20 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge tena izy dia hoe tena devolona nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo ny teny demono ny tazominareo izay koa mineny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy ny tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafon'ny zareo satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony izay ataonao rehetra any zany ny faratsinareo 9:20 Hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso mifona indray raha fakapitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo dia cercle vicieux verina eo foana io ianao mihitsy n'izany voateny zany ianao izay mijery sy mihaino anahy io ary le tena tsy te hainy kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny Hosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka ty dia afitra ianao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakino anao ty dia zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Aotrisy mamono anao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina nge ty ao anatin'ny baiboly nareo nge ty daoarany raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony nde mandeha any zany ianao mahazo ny famindram-po io dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Hosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Hosoa anao dia afaka zay le tena izy zay dia ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra 9:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary mimana ianao amin'ny fandorana anao ary mimana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny fahamaliana tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao hoe tadidio zany andro ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andro ny fanginana andro ny fahamaliana zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manino tsisy an'izany fa maha-olombelonao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrany raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny heliny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana naverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny dia tazomina efa te ho any aminy
izy koa ngeny tompony lanitra hoe ka tsy anao nitsotsotso makany efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka zay nydika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amarana antsika azy tanteraka Matthieu dia afaka miditra amin'izy nareo mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy Matthieu 5:48 ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra ianao zany dia efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect ary ozy ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy ny hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany ny eritreritranao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Yehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny amin'ny eritreritra any amin'ny boky ny Hébreo any angambany izy jevantsika Hébreo tsy le mainka fanirany Yehosoa zay manady zay mosany manadio ny eritreritra vakitsika aminao andiny faraka ambiny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16-17 lo vakitsika aminao andiny fa 11 Hébreo 9 dia manoko andiny fa raika ambiny folo fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'o fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenom-batoto mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika lizy zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany le tena Andriamanitra tena marina zany zay le tena niantona teo amin'ny azy fijaliana izay le tena nandatsaka ny rany zay le tena zanak'Andriamanitra marina indrindra zay le niteny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany zao toriany Elias tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa tsony zay ary Yehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa zay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapakevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy tsony miala tao rehefa te-hitsipany amin'ny elo mipetra ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany ary anao tsy havita milovam-palitao fotsiny ao ry Jesosy tsy misy Jesosy afaka milovam-palitao zany fa 2 arivo taona ngenao namono olona zay aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namoa nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Elias hitanareo maso mpanavitra zany Elias zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy tonga ny andro andravana ny reny
ary tena mandrava Elia zao. Zay koa ny asany hoe Elia mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandeha izany teny izany. Mialamy Jesosy sy Jesoa, mialamy Jesus Jizasy, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny eny nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy. Laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany. Tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanty lanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavany hoe be famindram-ponga io hoe. Ary rano ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny. Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamy Jesosy, mialamy Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra, zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zala reo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Iayava. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa. Lay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iayava zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iayava, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay, ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ary hivavakitsika. Saotra betsaka dadamala Iayava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa fahasoavana amin'izay rehetra miaina, ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Iayava. Mamalia hivavaka ianao, voninahitra anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mahidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Iayava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mo tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotra samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedao matomboka.